Ireto avy ny lisitra mpikambana mandrafitra ny gouvernement tany fanavaozana ny République Madagascar izay tarihan'ny Premier Ministre Nsalama Rajaonarivelo. Tawary. Ramatoa Razafimanantsoa Lobo Antriniena na Maître Anitra ny afantarany maro azy. Voatendry ho minisym-panjakana eo anivon'ny fiadidin'ny République misahana ny fanavaozana. Général de division Zafitombo Maminirina Ely. Voatendry ho ministry ny Folo Alindahy. Ramatoa Zanamahasoa Christine Harjon. Voatendry ho ministry ny Rarambahiny. Ramatoa Erneve Fanirsoa. Voatendry ho Tahiry Kase-Panjakana, ministry ny fitsarana. Andriamatoa Rakotonandrasana Anitra Velonjara Tiaray. Voatendry ho ministry ny Aditany sy fitsinjaram-pahefana. Dr Razafimiarson Irinjatovy Aimé. Voatendry ho ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Andriamatoa Gasikara Fensoa. Voatendry ho ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Général de division Lilson René de Roland Urbain. Voatendry ho ministry ny fanajariana ny tany sy ny raharahantany. Dr Managna Monir. Voatendry ho ministry ny fahasalamam-bahoaka. Inspecteur de police Eric Michael Idrissa. Voatendry ho ministry ny filaminam-bahoaka. Professora Ravony Manantsoa Ndao Hialy Mandavi. Voatendry ho ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Ramatoa Antriniena Elise Karena. Voatendry ho ministry ny fanabeazam-pirenena. Andriamatoa Tsilefa Antonio. Voatendry ho ministry ny fampianarana ara-teknika sy fampiofanana ara-klasa. Andriamatoa Rasatarimanana José Irina. Voatendry ho ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Andriamatoa Rasoaraona Andriniena. Voatendry ho ministry ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampivelarana sehatra tsy miankina. Ramatoa Andriamadison Engotina Michela Angèle. Voatendry ho ministry ny varotra sy ny fanjifana. Ramatoa Florent Soatina Betty Leon. Voatendry ho ministry ny asa, ny fampanananasa sy ny asa-panjakana. Andriamatoa Rarson Juste. Voatendry ho ministry ny fitaterana sy ny famantarana ny toetrandro. Andriamatoa Ralitera Niando Juris. Voatendry ho ministry ny angovo sy ny akoranafo. Andriamatoa Andreparany Karl. Voatendry ho ministry ny arenan-kibon-tany sy ny loharano-karena stratégique. Andriamatoa Razafindrenarivo Henri Jacob. Voatendry ho ministry ny asa vaventy. Andriamatoa Chankit Wai Jako. Voatendry ho ministry ny jono sy ny toe-karena manga. Andriamatoa Manesymanana Rafanomezantsoa Mikael. Voatendry ho ministry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Ramatoa Mololoniaina Lucie. Voatendry ho ministry ny fizahantany sy ny asa tanana. Dr Razafindrenena Minsoa Elia. Voatendry ho ministry ny rano, ny fanadiovana sy ny fidiovana. Andriamatoa Andriamampiadana Maifa. Voatendry ho ministry ny fampiroboroboana ny haitao, arakajy mirindra, ny postra sy ny fifandraisan-davitra. Ramatoa Rarinirina Sidonie. Voatendry ho ministry ny mponina sy ny firaisan-kina. Andriamatoa Sambany Alain Désiré. Voatendry ho ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Général de division Bama Marima. Voatendry ho ministre délégué miadidy ny zandarmariam-pirenena. Amin'ny ankapobeny dia 7 ny isan'ireo ministra mandrafitra ny gouvernement. Ny 10 amin'ireo dia vehivavy ary ny sisan'izay dia lehilahy avokoa. Tara ihany raha songadina eto ireo ministra vitsivitsy izay anisany nanamarika nyity fanendrenan'ny membre ny gouvernement vaovao ity. Anisan'izany ny fahitana ny Ramatoa Fanirsoa Erneve izay voatendry ho ministry ny fitsarana araka ny fanaratsika teo. Nahitana ny Maître Anitra na Razafimanantsoa Lobo Antriniena izay sady solombavambahoaka no sady ministra izy amin'izao fotoana iresantsika izao. Namarika ny androany ihany koa ny fahitana ny Gasikara Fensoa voatendry ho ministry ny serasera sy ny kolotsaina. Fahitana ny Generaly Lilson. Nahitana ny Christine Razanamahasoa izay efa filoana ny teny mairaam-pirenena teo aloha izay naongan'ireo solombavambahoaka Irmar namany tamin'izany fotoana izany. Maro dia maro ireo nisongadina sy nasarika ny sainy maro androany fa ireny ihany no tanisaitsika. Hanompo ny vahoaka malagasy no ny antsonanareo fa tsy ho tompoy ny vahoaka malagasy. Tadidio
fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibe nareo. Etaetam-bahoaka no nentina namola volana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadi-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny harem-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy mantsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Ny tako fanovana tanteraka ny vahoaka malagasy, aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondran-tenanareo sy ny asanareo izany. Takina manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takina ary manan-kery ihany koa atsika rehetra mpiasa-mpanjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona. Antitra terina etoana ny antso efa nataonay miantefa amintsika malagasy rehetra tsy akanavaka hifanoana sy hifanometanana ao anatin'ny fametrahana ny politika mpanovana sy fanarenana ny titanindrazana iombonantsika ity. Antitra terina ihany koa ny fahavononana iara-iasa aminareo amin'ireo iara-iasa amin'ireo fianakaviam-be iraisam-pirenena sy ireo mpiara-mombonantoka aminay ao anatin'izany fanomezanaina ny politika mpanarenana any Madagasikara izany. Ry vahoaka malagasy tsy vakivolo piraitan-drazana ianareo raha lany mpanolotsaina amin'ny fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara. Andrianareo Prime Ministre, lehibe ny gouvernemanta, ianareo ministra, mpikambana voatendry atao anatin'ny gouvernemanta vaovao. Isika rehetra manam-boninahitra sivily sy miaramila tonga manatrika. Etona araka ny anarana sy ny laram-boninahitra ireo tsirairay avy mifanaraka amin'ny arifenitra misy eto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara, tompolahy sy tompovavy. Andro vitsivitsy lasa izay no nahavitako ny fiainany teo anivony fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ary nandrosoako ireo vina sy ireo tetikasa tsy azo hitovira ho hainty manala ny firenena anatin'ny krizy lalina natovana ankehitriny izao. Raha tsy anivony dia ireto ireo teboka sy fotokely lehibe mamaritra ny politika ankapobeny ho hainty mitondra ny tany sy ny firenena mandritra ny fepitoana roa taona farafahelany aretan'izao fitondrana izao.